Rehefa ho ampitomono aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay tompo. Afaka namakivaky ny herinandro iny ary mamarana izany ankehitriny. Saotra tamin'izay nataonao tamin'ny fiainanay rehetra. Atolotra ianao ny dera, saotra ny ajara ny voninahitra famidrika anao izany. Hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Riavako, misaotra ny tompo isika arak'izany fa dia farana ny herinandro. Saotra ny amin'izay nahafahantsika mifampizara teto ary mbola afaka mifampizarantsika no famindrapo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary indrindra ny asan'ny fanahy masina. Ao anatin'ny lohahevitra hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra ry havana dia ahitantsika taratra izany ny amin'ny famonjena tian'Andriamanitra iainan'ny olona. Efa nahita maro isika kanefa moa dia manan-karena ny tenin'Andriamanitra dia andeha ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny vahoakany raha hiditra ny tany Kanana izy rehefa avy namakivaky 400 taona ny tany efitra. Novidintsika ary anio ny tenin'i Mosesy raha nitondra ny tenin'Andriamanitra izy ao amin'ny Deutéronomie 30 (9:20) ka hatramin'ny 20 averina eny efa hiditra ny tany Kanana izany ny vahoakan'Andriamanitra tapitra ny 400 taona nivezivezena tany efitra. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo. Fefa nataoko ny laonao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana. Koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia niotian'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka hihaino ny feony sy hifikitra aminy. Fa izany no fiainanao sy fahamaroan'ny andronao mba ho nenanao amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena anao. Amen. Averina Deutéronomie 30:20 sy ny 20 no misy an'izany diavana. Ny famonjen'Andriamanitra eto dia azo adika hoe fahavelomana ho anao sy ny taranakao. Ho ela velona izany, io ilay teneniny hoe maro andro ho nenana. Izay nambaran'ny tompo eto izany. Ny famonjena koa dia ny fananana tany ho nenana. Dia ny tany ho nenana eto amin'izao tany fandalovana izao ary ny tany ho nenana raritrizay dia ny fiainana mandrakizay izany. Izany no tanjon'Andriamanitra ary hita taratra ao anatin'izao hoe fonosin'ny famonjena izao. Ireo ry havana no omen'ny tompo antsika maimaim-poana araka efa nambara ihany koa ombeny fa izao mba hatanteraka an'izany kosa dia ireto misy fepetra 3 izay takian'Andriamanitra ho an'ny vahoaka. Ny fepetra voalohany dia izao: mahay misafidy ny fiainana sy ny fanambinana. Isan'andro isika dia manao an'izany safidy izany. Faharoa, ny fepetra faharoa dia ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary ny fepetra fahatelo sady farany dia mihaino sy mankatoy ny teniny rehetra. Ireo ry havana, rehefa vitanao ireo dia zava-dehibe ny hahatanteraka ny famonjena ho anao ary tsy ho anao ihany fa ho an'ny taranako koa ambara ny tompo eto izany ry havana. Ny fahaizana mifidy izany no azahoana fiainana amin'izao fiainantsika mandalo eto ambonin'ny tany izao. Ry havana, mifidiana ary ny hanolotra ny fiainana iray manontolo ho an'i Jesoa satria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Any amin'ny tompo izany, any amin'ny Jesoa, izy ny lakilen'ny fiainana mandrakizay. Ditantsika eto amin'ny Jaona 3:12 andininy fahenina izany. Ary izany ny tena famonjena ry havana, izany ny tena famonjena. Koa maiza misafidy maiza misafidy isan'andro. Eto ary izany dia efa hampiarintsika sahady izany. Raha pisy dia mifidiana hatrany ary ny andeha hiangona raha mba nomen'ny tompo fotoana ihany ianao. Tongava miangona satria isika dia miditra amin'ny sivy ary amin'ny mahalady 7 raha pisy dia misy ny asa sy fampahirezana. Fanahy masina hanomana anao antsika tsirairay avy ry havana ao anatin'izany mba azontsika mandray tokoa izay tiany tompo ampitaina amintsika indray ny amin'izany hoe ny teniny
mamonjy antsika izany. Dia n'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen. Hivavaka ary isika. Dia misaotra anao izay Tompo fa maniry izay ny iaina tokoa ary azo ny famonjenao isan'andro. Nefa dia ampio izay mba hisafidy ny fiainana miaraka aminao ry Jesosy Kristy, fa tsy hisafidy ny fandrika samihafa sy ny saim-pietsy ny Satana ka mety handavanay amin'izao fiainana izao. Arovy izay, ampio izay, dia mivavaka aminao koa ary. Kasa andeha hiangona rapitso Tompo, petraka eo am-pelantananao mba tahio ary tantano feno fanahinao masina ireo manana anjara rehetra araka ny anarany avy, ahatanteraka amin'ny fampivavahana. Ary dia tantano ihany koa rehefa mirava ny tompona andraikitra rehetra miaraka amin'ny sekoly-alahady, ary eo ihany koa ny fampianarana katekômena. Dia ny mpiandry ihany koa, satria misy asa sy fampielezana rapitso, dia fanahinao masina daholo no hanomana anay rehetra ary hanamasina anay Tompo mba ho vonina hatrao izany rehetra izany. Dia ireny sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ary afaka ny fiadanan'i Jesosy. Amen.